raha banao tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao toy izao indray ny sary asa tamin'ny zanapolana tamin'ity anio ty maina tanteraka aloha ny andro saika manerana ny nosy misy ny arindraona zay mandalo ato atsimo Madagasikara fa aoriny fandalay arindraona kosa dia mety mahazo vahana kely indray ny tsioka ny varatra azy na izany na zany dia mbola somary maina hatrany aloha ny andro akoatra ny faritra vitsivitsy any amin'ny morontsiraka Atsinanana zay hitantsika rehefa avy eo no mety voakasika ny orana aterak'izay varatra azy izay ny maripana mety isy fidinana kely amin'ny ankapobeny ho an'ny voatany sy ny tapany atsimo Atsinanana ny nosy iny atao anatin'ny roa andro ho avy ny zavona mbola mibahatoerana hatrany amin'ny ankapobeny saika ho an'ny voatany sy ny atitany Atsinanana ny nosy toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia mbola anjaka hatrany ny zavona ho an'ny voatany mety andraona kosa ny andro an'ny faritra vadivavy fitofinany sy atsimo Atsinanana ary ny distrikany Taolanaro aoriny zavona moa dia ny masoandro no mibahatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapitso tolakandro mbola misy hatrany izay raona mitsitokotoko izay ho an'ny faritra atsimo Atsinanana sy ny distrikany Taolanaro ary tombanana andraona ihany koa ny andro ho an'ny distrikany Antala ny faritra Ambatsoa iray manontolo ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibahatoerana hatrany ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay 4 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika ho an'ny voatany zay ary saika tafiakatra hatramin'ny 7 degré celsius kosa raha ny ambony indrindra ho an'ny voatany hatrany 7 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny maripana ho an'ny morontsiraka Atsinanana raha toka 9 ka hatramin'ny 3 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka andrefany nosy hitantsika any amin'ny faritry melaky moa no misy an'izay maripana ambony indrindra izay ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy mbola misy hatrany ny zavona vao maraina saika ho an'ny atitany Madagasikara dia ahitana an'izay avokoa manorana kosa ny andro ho an'ny faritry Sava sy ny faritra Ambatsoa ary ny faritra Analanjorofo ny ambiny moa dia mijanona ho maina hatrany ny andro mandritry ny tontolon'ny andro ho an'ny maripana kosa indray vao vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay mbola 4 degré celsius hatrany ny ambany indrindra hitantsika eto amin'ny voatany 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny voatany hatrany 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius zany ho an'ny morontsiraka Atsinanana misy fidinana hatrany kosa nefa izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny tapany atsimo andrefany nosy raha tombanana hatrany amin'ny 10 degré celsius amin'ny andro ny sabotsy mbola mijanona ho 13 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny faritry melaky amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany ny alahady mbola mitohy hatrany ny zavona ho an'ny voatany ary mety hitatra ho an'ny tany Atsinanana ny Madagasikara sy atsimo Atsinanana ny nosy iny izany ny rahona kosa na izay mety arahina orana indraindray dia tombanana hitoetra any amin'ny faritra Sava Ambatsoa sy Analanjorofo ny ambiny moa dia maina hatrany ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alahady izay miakatra ny maripana ambany indrindra 7 degré celsius no vao vinavina ho an'ny faritra Vakinakaratra raha toka 10 ka hatramin'ny 7 degré celsius hatrany ny ambony indrindra ho an'ny voatany ny morontsiraka kosa indray dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny ilany Atsinanana ary 17 ka hatramin'ny 7 degré celsius kosa ho an'ny ilany andrefany nosy miakatra arak'izany ny maripana ambony indrindra raha ny any amin'ny faritry melaky satria dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius izany raha ny vao vinavina hatrany dia izay indray ny mety eo tamin'ity an'ity rapitso indray fotoana manaraka veloma tompoko